Miditra ny arahaba tompoko. Misy ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alon-drano vaventy amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimon'ny Madagasikara. Entanina araka izany ny mpiandrika amin'ny fahatriny mba hanaraka tsakany sy andava ny toromarika omen'ny manam-pahefanany fotony mba hisoroana ny loza mety hisy eo. Raha ny toetry ny andro ankapobeny etỳ an-tanety indray dia miamaina miandalana ny amin'ny fahatra atsimon'ny Madagasikara raha toka mbola ho mando hatrany ny atmosfera any amin'ny fahatra sisa. Araka izany dia saika mivangony kokoa any amin'ny fahatra avaratra sy avaratra andrefana ny oram-baratra mety ahazorana tandrifin-drahona ho antsika eto amin'ny fahatra anatiny. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'izany bolana izao ihany koa dia misy an'io rindrin-drahona io na ilay antsoina hoe front ao atsinanan'ny Madagasikara izay madiva analavitra antsika amin'izao farany herinandro izao. Mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana firy ato anatin'ny 2 andro ho avy fa any amin'ny alatsinainy ihany na tena fiakaran'ny maripana kely indray isika. Raha ny vinantoetry ny andro amin'ny rahampitso izao dia ahazorana malefaka ny any Analanjorofo sy faritra Atsinanana raha toka hanorana tandrifin-drahona vao maraina be ny morontsiraka ny fahatra Sofia sy Boeny. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny fahatra avaratra mihazo any afo voatany ary mipaka hatrany Avatovavy, Fitovinany ary atsimo Atsinanana. Ny fahatra sisa indrindra ny tapany atsimo Madagasikara dia hiban'ny toerana kokoa Ingaby Masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia ahazoram-baratra ny any Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka. Ahazorana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray ny aty Abongilava, Itasy, Analamanga, Vakinakaratra, Moromany, Alaotramangoro, Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy. Ny faritra sisa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny toy ny any amorontsiraka ny fahatra Sava mpakatra ny amin'ny tendrony avaratra ary ny fahatra atsimon'ny Madagasikara. Raha ny vinan'ny maripana dia 3-30 degré any amin'ny fahatra Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Tafidina 20 degré ho antsika eto amin'ny fahatra anatiny raha toka 20 ka hatramin'ny 30 degré ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana. Raha ny vinantoetry ny andro ny alahady indray dia mbola mivangongo any amin'ny fahatra avaratra sy avaratra andrefana iny ny oram-baratra izany hoe any Diana, Sofia, Boeny ary Betsiboka. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any Melaky, Bongilava, Itasy, Vakinakaratra, Analamanga, Alaotramangoro, Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy. Ny tapany atsimo Madagasikara dia andrahona vitsy. Ny vinan'ny maripana mananikatra any amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny antany atsimon'ny Madagasikara. 20 na 17 degré ho antsika eto amin'ny fahatra anatiny ary eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana. Ny vinantoetry ny andro ny alatsinainy dia mbola mitoetra hatrany ny oram-baratra any amin'ny fahatra avaratry ny nosy izany hoe any Diana, Sava, Sofia, Analanjorofo, Alaotra, Betsiboka ary Boeny. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany ny aty-tany ny fahatry Melaky mihitatra hatraty Abongilava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moromany, Matsiatrambony, Alaotramangoro ary ny fahatra Atsinanana. Ny fahatra sisa rehetra tsy voatonona teo kosa dia andrahona vitsy na ibalika tanteraka mihitsy Ingaby Masoandro. Ny vinan'ny maripana indray dia mananikatra ny amin'ny 5-30 degré hatrany aloha ny any amin'ny aty-tany atsimon'ny Madagasikara eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré izany hoe misy fiakaran'ny kely ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny fahatra anatiny. Morontsiraka Atsinanana manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 2-30 degré ny maripana ambony indrindra. Araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro omenanao indray ny tamin'ny fahalitoan-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao fa nijanonao antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalitoan-drivotra eto Antananarivo amin'izao farany herinandro izao. Saika manodidina fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho antonony hatrany izay tamin'ny fahalitoan-drivotra izay. Dia izay indray vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Izay VT Meteo Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Vilo matompoko.